Fitiavan-tena tantara ny soratan'ny Rahary. Mpilalao ny tantara Raha maro no lalaoviny voangy. Raha feno kosa no Fety. raha velo no Ralala. isandina indray an'ny Kristiany. ary fetra no Toky. teo amin'ny lafa amin'ny teknika Aina Rasinofarimanana. Efa matsiaro ianao. Ary efa mba nanahoana ny ianao zao e? Mbola tena reraka mihitsy aho. Mba omeo kely an'ilay fanafody vao nomeny dokotera farany iny any azafady e. Ay. Ity ary. Misaotra. Fa zaho ara mary a. Ahoana? Misy resaka mba saika resahako aminao azafady e. Resaka inona izany Rafena? Tsy aloha za hividy an'ity fanafody ity e. Sa tena resaka maika be mihitsy izy izany e? Ny amin'izao fahasahiranana mahazo antsika izao no tiako resahana aminao. Mbola misy avy ny tahiritsika ao? Efa kely sisa. Vola hividianana fanafody anao indray mandeha angamba? Ka eo indrindra anie no tiako resahana aminao e. Eny ary, ka entony resaka ao. Nefa aza atao lava loatra fa ianao angeo aho mbola tena reraka be e. Eny re. Asa hoa fa nieritreritra hoe nahoana mora amidy ity trano ipetrahantsika ity e. Maninona tsara Rafeno? Amidy hoe ity trano ipetrahantsika ity? Ie. Fa nahoana? Dia aiza tsika no ipetraka? Ka tsy hitako tsony an'izy hevitra e. Na vola hividanana fanafody aza tsy misy. Zaho efa tsy afaka miasa tsony. Dia midina any ambanivohitra isika rehefa lafo ny trano. Dia rehefa salama ary dia miakatra aty indray e. Aleo izay natao. Anazany aza Rafeno. Trano ve dia ho amidy? Dia mba ahoana ny fianarana fetraka? Raha ny fetra indray mba miangavy andravao anabaviko mba handray azy hipetraka aty aloha mandrapavita ny fianarany. Ny fiainany mihitsy izao efa tena sarotra mihitsy Rafeno e. Tsy hanahirana ihany ve ny hametraka amin'ny fetrany aminy e? Ka ny trano fotsiny eny mba hiangaviana azy e. Fa ny sakafony sy momba ny fianarany dia isika no miantoka azy. Izay no aloha atao e. Eny e. Mety any aloha izany raha nanaiko raha matora avao a. Sady tsy ho ela koa anie dia ho vita ny fianarana fetra e. Izay mihitsy. Manaiky an'izany ray izy raha mary eo. Eny ary re. Rehefa izay ve nitanao fa mety inona tsony moa no azoko atao? Malahelo ihany ny foka nefa mbola ambony ny aina e. Fa efa nahita olona hividy asa angaha ianao? Efa ela ihany izay no nanipiresaka tamiko momba azy io ingara velo atao varatra. Saingy mbola nilaviko satria nahoana moa no midiko amin'ny tsinotsinona ny tranoko e. Efa tsy fidiny izao fikasana hivarotra azy izao e. Marary ihany ny fony fa tsy maintsy raha mbola te ho sitrany e. Dia amidy amin'ny Garavelo izany ny trano? Ka hikaroka an'iza hividy azy indray anefa sika hoy ianao e. Ary maninona mora mba miresaka mifetra ihany sika amin'izao fanapahan-kevitra izao e. Efa mba lehilahy lehibe ihany mantsy izy io ka tsara raha mba sika telo mianaka miara-midinika momba an'izany. Sa ahoana hozy ianao e? Tsy maninona ka. Marary amarina. Fa ahoana angaha? Tsy ahoana ka. Fa aleo aloha za ary hijery amin'ny fetra e. Mety efa ao angamba izy a? Eny ary e.
Ka nanao dia anao tandry fetra? Tena kivy ary neny lasa tsy manana daholo izay andedavako rehetra, na namana na fianakaviana. Zange efa nilaza taminao ny olona tsy hanome anao eo izany mihitsy. Efa tonga tany amin'ny mpampanjana-bola mihitsy ange ahy. Efa mifempotoana merinana amin'ny volany ataony akaikely. Zana-bola ilay nefa be da be. Dia ahoana izany? Ngamba tsy maintsy efa raha fivarotana an'ity trano ity raha izao mitoy ka. Nefa tena malahelo mihitsy ny anaka. Tanàna tena tsy foko mihitsy ity. Ka izy ary niveriny fa tsy malahelo an'izany. Na dada aza hitako malahelo be ery laza tamiko an'izany nefa atao ahoana moa e? Ty trano ty angery fetra mba zavatra noharina mivady voalohany indrindra. Nefa dia tsy maintsy ho amidy izany. Ka atao ahoana e? Efa mba hankaroka iantsika fa tsy nahita izay azo atao. Mbola hanana ihany isika ny ariana raha sitrapon'Andriamanitra e. Fa raha fivarotana an'ity ve ny azahoana vola amonjena ny dada maninona moa? Zay aloha e. Dia efa andresaka tamin'ny Garafelo izany nareo? Fa tena vonina marina tokoa ve izy vidy an'ity trano ity? Ka efa ela mihitsy aneo n'izy no nanipresaka tamin'indrainao momba n'ity tanàn'ity e. Fony mbola nirainao tsy narary. Ka mino fa mbola tsy nova hevitra izy. Ay, ka mandehana ary neny miantso azy aho e. Dia tena ao amidy tokoa izany ty tranontsika ity fetra. Nefa ny ao tena tanàna mahafinaritra mihitsy e. Sady tsy neninen koa. Ny aina aloha any ambony indrindra. Fa ngahy ianao tsy mba malahelo fetra? Fa nahoana tsy alahelo e? Sa tokony hitomany aloha vao ilaza amin'eny hoe malahelo ah? Sady lehilahy koa ny teny e. Tsy misy boka heritaona izany. Tonga ry ary izao mivady araka ny antsonareo ka hoana sy ahoana ny dinga ho ataontsika? Tsy mikasika n'ity trano ity ve izao no anton'izao e? Izany tokoa ry Garafelo. Tapa-kevitra ny vady tranon'ity trano ity ihany izay no ny fahasahiranana. Marina izany. Hitanao moa izao tsy fahasalamana izao tompoko. Efa mambolana maromaro any izay. Tsy misy tsony hatramin'ny mitahiry. Ka izay nanapa-kevitra na hivarotra azy ity. Tena tsy fohy amidy mihitsy ireny trano tahiranay tompoko. Saingy ao dia ao tokoa ilay teny hoe ny tsy fifisiana mazaka maniraka dia varotra ny fananana. Ka raha ho lasanao moa izy ity dia efa anjaranao izany ka ho tsofin-drano e. Tena ho azoko mora ihany izy izany. Dia efa maika ny alafo mahafiry ny fidiriko azo amin'ny vady izany. Sa mety ho tapa-kevitra ny vidy azy indray ianao? Toa tsy ahita teny manko zato ianao koa? Ohatra, tena ho vidiako mihitsy ka. Saingy eo amin'izay ho vidy no mahalasy eritreritra kely ato e. Ravelo, rehefa mifanaraka resika dia izay ny tsara e. Ka ohatriny ary nivarotana ho azy e. Dia aza atao lafo loatra sao dia tsy ho tratra ny vola keliko Eo amin'ny 50 tapitrisa eo izao no nieritreretana hivarotana azy aminao ry Garafelo. Ohatriny hoe Rafelo? 50 tapitrisa ko. Ay, tsy amidinareo izy ity fa kanareo fanahy fotsiny ko. Marina e. Ahoana tsara hoe ry Garafelo? Izany aza nge tena tsy vidina trano mihitsy raha amin'izao fotoana izao fa noho ny fahasahirana anay sy ny aretina no andefasana azy toy izany e. Mora be izany. Dia aleo menanao fa ianao nefa mba nandefa resaka momba azy ity? Tena lafo izany izy mivady e. Tsy tratra ny volako mihitsy e. Ka lehibe an'ity trano ity e. Sady mbola misy rihana koa. Na izany azy e. Alatsofo tsy ho zakako mihitsy izany. Ka alatsaka ohatriny na roza ianao e. Ataovy 10 tapitrisa dia alohako ny vola raha vao vita ny taratasika. Ravelo, sao dia tafahoatra ny mety loatra ny vidy mivarotra ataonao izany. Aleo ary mba ho 10 tapitrisa e.
Efa tena omenanao mihitsy ianao izany. Hay, tena efa tsy vidy mihitsy ianao izany ny Garavelo. Tsy vidin'ny trano intsony izany. Ely zany fa piky 5 alina le lazaiko teo e. Andray. Mety monareo dia ataony taratasy. Tsy mety indray tahoana fa isarakitsika. Leo ary fa efa ampidinika kely izay mivady. Raha ho pitso eo ihany no mivaliny. Tsy maninona ka. Izay fa ilosako araloanareo e. Eny ary re tompoko. Tena manararaotra mihitsy le rangahy iny raha matoa. Dia alefa amin'izay vidiny lazainy ve izany ny tranontsika? Sarera feno raha tsy omena azy anefa dia iza indray ny vidy azy. Mbola hitady olona hafa indray ve? Mety ho ela anefa vao ahita e. Ny aretinao azy teo efa tsy misy fiovana mihitsy. Tsy maintsy mividy fanafody. Arono e. Somba mahita na afantatra olona hafa hividy azy ary fetra raha matoa. Tsy tokony mba anontany izay efa ve itsika. Ka efa niresaka taminy aneo azy zahay e. Fa izay tapa-kevitra dia tsy maninona ozy izy. Tsy hitanao malahelo ve aloha izy e. Ka nahoana ho izy ny tsy alahelo e. Fa ambonin'izany rehetra izany ho ny fahasalamana. Izay aloha e. Dia asa malahelo koa fa mbola eto izy hanavitra ny fiainantsika e. Izany ireny teniny raha feno Iny e, tena enjana le tsy fahasalamanako. Azoko ihany ty tranondrafeo. Elo amin'ny tsirirotako azy. Teny lehibe mihitsy ny tanàna mpamsoka. Dia aleoko aloha ho aminy fa mitady aho izy. Ody Garafeno Mandroso ianao ry Garavelo mbola misy ilanao indray Garafeno Ny momba an'le ambom-bolany aminao no tiako anontaniana Ravelo Matahotra nga ianao hoe tsy meko ny volanareo e. Nibetsaka azy efa nalohako ka izay vola kely ambiny iny ve dia atahorana tsy ho voalohako e. Izany mantsy fa raha pitso no ialana eto amin'ity tanàna ity. Ka sao anahirana anao indray ny anaty trasy any ambanivohitra any. Inona koa izany eo, tsy fahatokisana mihitsy rangany tianao lazaina. Mitonilo ianao e. Fitsonjovako ny fahasahirananao no tenenako an'izany e. Ka na tsy meko tsony aza moa iny, ny taratasy angany tsy efa vita e. Fa iny zato tabatabanareo zato ry Garavelo. Mba ataovy moramora reny rezako fa fantatro tsara fa olona tsy salama nge io resahanao io e. Mangina ianao raha matotia, ny vadinao ihany mahatonga hiaka eo. Mengavy ianao re tompoko lamba tsy hitabataba ny vadiko tsy salama ato e. Tena mengavy re. Aoka izay raha matoa. Manginy, tamin'ny fahatokisana no varotantsika ny trano taminy. Fa raha izao ny fantany fa mety dia tsy maninona fa anginy sika. Mba ahoana ny fiheveranao fahasahiranana eto raha sanatria ka maninona eto io? Inona moa no hidirako amin'izany e? Ny tokony ataonareo dia ny miala aingana eto amin'ny tranoko. Eny e. Pitsy ihany izay dia tsy ho hitanao eto intsony. Na dia izao dia n'izao aza moa, inona ny manakana anareo tsy handeka? Ka ny fitaomana ny entanay re tompoko. Io no mbola manakana ny dianay. Oka re raha matoa. Ampy izay. Raha vao tonga fetra dia miala sika. Izay mihitsy. Enina dia misasakalina izay no vao tonga any ambanivohitra. Tsy mampaninona izany. Izay mihitsy e. Miala nareo. Manako taba ny saiko fotsiny ny fahitana anareo eto.
reraka. Manonofy anaka hoe dia tsy ho antsika tsy mandrakizay letra misahirana sy natamana hatry ny ela. Indresinatsy tsy mety ho adiniko na dia efa ela ihany aza nahatongavantsika taty. Tsy io indray eny ajanony ihany aloha izany sao dia manatra ny dady. Izy aza mba nahazo tory tsara. Milamindamina ery aty ambanivohitra, tsy mba be tabatapaka mba mahazo tory tsara foana izy. Hafa iandry ny eny aty ambanivohitra. Rivotra madio, mifandriam-pahalemana, tsy misy ahina, mahafinaritra e. Oka aloha anadio tokotany. Mety mihitsy n'izay ka. Sady rapitsy koa mbola andeha hividy mifanafody indrainao. Izay vao mandeha miakatra manohy fianaranao indray. Fa zaho ary ny eny Ahoana indray fetra ina ihany no lazainao e. Zaza taitaitra aloha ianao e. Fa ahoana e. Tsy mbola misy fantatrao akory izay lazaiko dia efa mitebiteby ambony ihany. Alaminy saina ary niny. Ka lazao ary re. Dia azo menatsiny fa efa tsy fantatra tsony an'izay ho ataoko e. Zaho e. Misy asa efa hitako any. Dia raha vao vita ny fianarako tonga dia mandray an'io asa io Zany very fetra. Ary tsara kosa zany fa ny fianaranao moa ve tsy efa namana efa vita e. Iny e. Za mihitsy. Ka alaminy tsara amin'izay ny sainao fa efa miasa solon'ny dada. Asa matahotra nareo fa tsy maintsy ezaka anangona. Dia mifaniriko dia ahoana anaka. Fa inona no mampiomehy anao e. Mifaniriko dia ny ananantsika trano tsara sy lehibe lavitra noho ilay trano namiditsika. Faly ve neny? Tena faly mihitsy ary fetra kely koa. Mangataka mafy amin'Andriamanitra isika mba ho tanteraka izany fikasanao izany. Saingy izao tsy maintsy atao aloha izay ahasitrana tsara ny dada. Izay tsika vao mandinika ny amin'izany. Sa ahoana? Tena misaotra an'Andriamanitra fanome zanaka indrotra anao fetra. Misaotra anaka. Ary ohatran'ny efa mifoha dady e? Sa aleto koa aloha hijery sy hanome fanafody azy ary e. Isika mianaka koa tao varian-dresaka tato dia tsy mahita an'izay tokony atao akory. Fetra! Avy ange ianao e? Fa misy inona ary nina? Aingana ianao e? Aingana? Manino dady e? Jereo ange fa ohatran'ny hafahafa amin'ny fijeriko azy izany e. Sady ho notsapaiko ny tanana sy ny tongo fa ohatran'ny mangatsiaka be sa ahoana fijerinao azy. Mangatsiaka ahoana? Andao aingana aloha ka na dokotera izy ka. Ndao. Mandeha aingana ry ianao fetra. Zay ale lasa aloha tsy ela. Ampelezay Andriamanitra. Fonjere mivadiko e. Maninona re izy? Dia ho sanatria ve ka mifaty ianao raha velo tena zao ve? Ohatran'ny manonofo izany inona re ny ataoko e? Iantsolona ve? Aiza akory ianao ry fetra mbola tsy tonga ihany Saingam-bisoka. Nanao izy ry neny? Io re izy anako. Izay dokotera nentinao e. Tsy tratrako tao tsony ilay dokotera e. Fa ahoana e? Misy ny olona nakasy tao hoe hijery marary koa. Dia ahoana izany e? Mivady ny hitako tao. Andriamanitra. Efa nanafatra azy fa iverina hono izy rehefa kelikely. Fa tena azonao antoka avy aloha fetra fa maty izy ty Tsy haiko e. Jereo aloha e. Ohatran'ny maty izy ry neny Tena nilosany dada tokoa tsika. Tsy narety e. Andray re rafeno. Tena lazanao ve izay mianaka e? Okizay ry neny Rafeno. Okizay efa maty izy. Izay ny anjara. Fa aleo aloha andeha hampandeha fianakaviana fa ianao miandry eo ihany. Izay.
Sando fijeryn'la mibika ny nanamboarako an'ity trano ity. Tena tsara Ie, tena tsara mihitsy nanaovan'ny papa azy a. Zany Ohatrin'ny marina moa fy tena papa azy ity e. Azoko mora izy ity letsy. Ay kosako. Noho ny tsy fahatokisany ihany efa dia mbola tsy nomeko koa ny ambombolany tavela taty amiko. Ahoana hoe ry papa? Zany Fa ohatrina ny ambombolany tany aminao? mbola misy 10,000 letsy. Nga tsy tena voako e. Za very papa dia mbola iomezana ihany azy. Fisolokiana fotsiny tsotro izao zany. Aza mba miana kendreo letsy. Raha mahay alahy dia mba manaova ohatr' izany e. Miasa letsy ny saina vao mahavita an'izay e. Mampalahelo papa zany toetsy ianao zany ka. Tao tsy fidiny amin'izareo hoe mivarotra amin'ity trano ity fa noho ny tsy fahasalaman'ny Garafeno dia hoterina midiny ihany e. Izany aza moa tsy nanery azy ange ahy. Sitrapony azy. Sitrapony ny fahasahiranana zany papa. Mety ho tamin'ny alahelo tokoa nga ka asa. Raha dinihana mantsy dia tena alahelo mihitsy ny trano ity. Mangina eo alahy. Hitako. Fa mandana milaza amin'ny fianakaviana sy ireo tapaka sy namana rehetra fa ahoana ry papa? Fa misy inona? Tsy efa nilazaiko an'lahy ve fa hanao arôzazy tsika e. Sady trano tsy namposiko azy ity Tsy maintsy hanao izay tratrako mihitsy hanomezana fahafapo an'izay olona tonga hiara-mifaly amintsika eto letsy. So mba tsy mety izany e. Raha manana vola ampifalifaliana olona ihany ve papa tsy aleo mba homena ihany ny ambombolan'ny Garafeno Viva 98 Tena manome fanafitoinana mihitsy angela zany. Tsy izany papa fa mba te hampieritreritra anao tena marina. Tsy alany tokony hanoro ahy amin'izay tokony ataoko ity. Akombony ny vavan'ny lahy. Eny are. Tsy tentsony azaniko inona moa. Mampiampisainana kosa nga amin'izay Ary tsy fera ve ty tamty? Izy tokoa io. Anao inona ty indray ary? Sa hitako an'ilay ambombola? Hatramin'izay tsy tongako izao vao mitonatonana aty. Andraso aloha tonga izy dia dia lazainy fa nemy papa akotsy. Nahoana ry tompoko? Salama se. Nahoana lesy? Aroa izy lahy. Lany sady anga mividy trano ka tonga hiady amiko amin'ilay ambombola kely aty. Moramora ry papa. Tsy mbola nilaza ny andondehany kory izy dia eo ianao miteniteny eo. Efa fantatro letsy na dia Tsy mbola nilaza ny andondehany kory izy dia eo ianao miteniteny eo. Efa fantatro letsy na dia mbola tsy niteny azy izy Lazao anganary fa maika mbola betsaka ny zavatra ho karakarainay amin'ny fitokanana an'ity trano ity. Ento. Tsy hitaka ny voly mihitsy natongavako ry Garafeno. Raha tsy hitaka an'iny dia inona ny tokony nalehan'ny lahy ity? Toe-javatra mampalahelo ny saika iankaviako anareo tompo. Nefa moa soa ihany fa mbola tsy niteny. Fantatro amin'izao fitenina izao mantsy fa tsy hanaiky ny fiankaviako nareo. Ka leo ary angatadalana iveriny. Veloma tompoko. Veloma lahy. Andraso kely ry fetra. Tsy papa no resaka amin'ny sefa izy ihany fa azafady kely anke vetivety. Sao dia naverana andray sery sy tovilasantsika fa hoe kijanona. Mba miangavy any sery lazao izay atondeha any sery. Eny e, saika ilazanareo ao hoe Anino? maty dada. Ahoana hoe ry fetra? Maty hoe ny dada any sery? Losano arina. Tena mampalahelo. Maty izy ry sanga. Ary saika mba fiaraty aminareo izao diako izao. Nefa moa mafy loatra ny teny Garafeno ka oka ihany hijanony. Lany tamin'ny fitsaboana azy mantsy ny vola ka naniakana fiara hitondrana andrasa anao sa tsy misy. Fetra, tsy mitovy hevitra ny papa kosa andraso fa hitondra fiara ho any Tsy dia tsy mihitsy ry zany oka hijanony. Nareo tonga voalohany tato an-tsaiko hoe manana fiara ka tsy nisalasala. Nefa moa ireny zavanseho ka masadaikatra ihany anaiky ny teny sery izany. Misaotra an'izay. Andraso kely ry seha. Lasy fetra fa tsy naharekitsy ny nenam-piko azy izy. Marina ihany ny azy fa mafy loatra koa aloha ny nataon'ny papa taminy ireny. Marina. Mahafinaritra mihitsy aty ambanivohitra tiriny eny
Tsaroko miova ny drivotra ianako isaky ny tonga aty. Ary ngamba tsy hitanao anankireto fiompiana sy famboleko reto fa ihany ny aty mazoto mikarakara aloha ianao reo nga iroborobo fotsiny ohatran'izao raha tsy misy anao mikarakara. Ka marina mihitsy izany ka saingy tsy vitako rery raha tsy misy mpikarama miasa ny tany sy mamboly fikarakarana fotsiny ny faly mihitsy mahita anao mbola matanjaka sy mavitrikery amin'ny fanomezana sakafo ny biby fiompo. Ianao tia korofetra dia efa mahita olona izay niry. Iza moa no tenako io no izany dia tsy maintsy manantanjatena. Marina ny tenao neny Zaho isan-kerinandro fomba tonga aty. Miasa tsy azo ajanona fa ino antoko ny fiainantsika mianaka. Misy kehitra ary aho hoe ahoana anaka? Lazao hoe inoko? Mihevitra ny vidy tany na tranany andrenivohitra indray ny ahy. Efa mba nahangona kely ihany mantsy ahako ohatran'ny reny ampisaintsika ireny. Marina ve alaka izany Andray, tena faly mihitsy ny amin'izany hevitra izany Tena sambatra manana zanaka endrika. Raha mba teo mantsy raha inao asa fotsiny aramba ny seho afana. Io indray ny Ka marina ry Sandro. Efa eto asolany, aza matahotra ianao. Namela zanaka andimby nianarana izy. Noho izany dia vonina ary tsy hamelanao ahandrana hijaly. Azony izany. Matoky ahy ianao Eny, fantatro ny fahendrenao ka matoka anao. Dia aiza ho aiza moa izany ianao no mikasa mividy an'izany tany izany? Ngamba eny amin'ilay misy antsika taloha iny ihany. Toerana tsy foko mantsy ny eny. Sady mahafinaritra ny any. Sa tsy azo azony eny? Tena tsara mihitsy eny ka. Raha tsy izany fa izay serahinao hanao trano teny saingy to mampahatsiarotsiaro ny fahinany. Asanao fetra. Ataovy re izay mahafaly anao. Tsy mahafaly arery fa ny mahafaly antsika mianaka ka. Ary tsy dia hoe manakaiky ny trano rigara velona ilay izy. Eny amin'ny manodididina eny fotsiny fantatro fa manakaiky anazy ny sotiany eny sa tsy izany? Ay ve. Eny ary re. Izay tianao dia isitrako Tena nahafa-po mihitsy ny fahatsarany'ity trano ity le tsy ry Sandy Zany Marina sady raha mijeriko amin'ny papa izao dia tena hipoko ny hafaliana tokoa. Izany mihitsy ka. Saingy anohany izao dia raha mba ao an-tsainao mantsy Anohany maninona tsy toy lahy? Aoka ihany fa sao dia mampifamaly antsika mianaka io ndraika. Fantatro angeny tiany lahy olazainy noho izany akombony ny vava. Izay mihitsy no tsy nilazako azoko. Tsy hainao izay ampalahilana koa ary papa. Ianao no isainy. Avelao any izany fa izao letsy ahoana indray ry papa? Araka ny voalazako an'lahy teo dia afa-po tanteraka amin'ny hatsaran'ny trano Saingy ahoana nahoana ianao no misento ohatr'izany? Asa ho aletsy fa toa ny tsy mahita tory tsara mihitsy izakalina hatramin'izay ny findrana tato izay dia toa ohatra manonofo ratsy izany foana. Manonofo ratsy ahoana ry papa? Manonofo mahita andrafeniny mipetraka eo tokony ambaravarana ary toa hitako mitomany sy mamafa ranomaso izy matetika. Inona no tika an'izany izao raha ohatra hoe nieritreritra papa? Hafahafa anie izany Tena izany mihitsy hafahafa araka ny tenin'ny lahy. Dia ho nanana alahelo amin'ity trano ity tokoa ve ilay rangahy iny Na dia tsy henoko nilazany alahelo azy izy dia tsy apaka aina aloha tsy fahafozana an'ity trano ity saingy voatery ny tsy fisiana sy ny fahasahiranana izy ka novahatra tsy fidiny. Aza be resaka eo letsy se nofoko ve moa ka ninny na hipetraka aneo azy izy mo ao nakory efa aly ety ny trano izy koa efa maty fa mba resaka fotsiny eny Ianao ihany angery papa no namongotra izany resaka izany eo Jereto ianao fa ohatran'ny valo aly kery. Avelao tokoa aloha izany resaka samany fa oka aloha atorokelika toreratreraka izany ny andro efa alina raha teo. Mandeha ny arany Za koa mba handeha hamonjy fandriana fa tsy tena mampanahy mihitsy moa an'ity trano ity. Asa inona no antony nefa? Za koa ary izany toa ohatran'ny tsy hahita toroka.
dia n'olona resaka papa teo ve? Fa inona ny tianao atao lahy tranoko aty raha feno? Tsy any lahy tsony angety e. Tsy any lahy efa nividiko tamin'lahy. Mandalo lahy mandeha any. Mandeha aho ah. Papa! Ale! Papa! Fa maninona ianao? Fa misy inona? Nofo ratsy indray aletsy ry zany. Nofo ratsy ahoana e? Ahoana indray zany? Nofoko tafiditra tato an-trano ny rafeno. Hitako ny tomany indray izy. Mailomailana ianao ry papa fa tena mampananga izany nofonao zany e? Ka inona ny tokony ataoko ary lehilahy? Izaho aloha ny eo amin'ny toeranao ry papa dia mandeha mifona sy manatitra ny volany sisa. Marina e? Zavatra efa ela veletsy izany sady izy koa nefa maty. Aiza tsony no ahitana an'izany e? Samy mahiratra maty amin'lahy. Ianao indray ve ry papa natora amin'izany a? Za indray ve ny tokony hampianatra anao hoe atero any amin'ny vady aman-jana ny vola ambony? Dia any koa nge mba mifona ianao fa ianao tsy hanao an'izany alesy. Manomboka izao dia tsy hijanona ny andoro fingotra sy fatibolo ah. Aiza ny tsy haly eto iny. Asanao ihany io ka. Mba toro-hevitra fotsiny ahy iny mantsy. Fa hono aletsy. Raha andeha hanao an'izany any aminy aveletsy. Zo ataony fimezana fotsiny. Sady le fetrazana an'iny koa angeletsy ka efa mba mientinentiny ery. Tsy hanao an'izany izy papa fa diso eritreritra ianao a. Zaza mba mahatsiaro latsaka ambany mihitsy rehefa mijery ny fahendren'ny fitra fa lazaiko anao zany. Saingy mba manana asa tsaratsara fotsiny dia fa inona ery. Adaly lara manaiko ambaniny marina. Tsy aledoikanao hita ry papa fa andeha atorika. Olo ty dia lozany lahy reto avy. Andraso fa nateraka fingotra sy fatibolo eo ianao. Na za koa asa toa matahotra ihany a. Aiza moa nahitako fingotra amin'izao andro alina izao. Ny vola aloha na maka kely amin'ity volo-ity sa dia tsy maninona. Aleo aloha hidaboka kely fa tena mbola hoela ange vao harena ny andro. Ary izy n'olona nandalo teo an-dalantsara iny. Tsy papa iny ka. Fa izy tsokatoko koa moa varavaran'ny lalantsara ka adinoko. Hany ka tazako tsara ilay olona nandalo teo. Andraso aloha ao amin'ny papa hijery azy ka. Izy ary izy sa tsy izy? Zany any an-dalantsara zany. Tena olona mihitsy zany. Sa isandy. Ary avy taiza papa teo? Sa iza ilay olona nandalo teo? Avy aiza ahoana letsy? Ary olona iza? Nisy olona niditra teo e. Tazako tsara satria tsy voahetiko ny varavarana makao ny lalantsara. Nijery koa ny eniko tsy mivonoana mihitsy. Tsy mbola niala teto ambony fandriana sady tsy nisy olona niditra tato. Dia iza ary iny? Tena olona mihitsy nitazako teo papa. Aleo jereko daholo ny efitra rehetra any. Tena manangatra mihitsy ilay rafeny iny ka. Fanzany mihitsy tena tsisy ninona atao tranato ka. So mba nanofo kosa relahy. Vao niala tato aminao ngery papa dia nitaboka teo am-pandriana tsy mbola natory akory ka nahoana ny lazaina hoe manonofy. Tsy nofy izao ry papa. Sandy. Sy maninona re. Fa ahoana koa aza nge mba matahotra toy izao foana kosa ve zany nataontsika isan'andro. Androany mandra-paraina ny andro ihany ka.
Tsy misy fiara mandalo mihitsy ary. Efa ela iny sy roko teto izay. Tsy mbola misy mandalo foana. Ary fiara nizakoty tamin'ny manatony ity. Ary toy izany. Izy mihitsy ity. Fa ho aiza ary? Tsy lazalaza an'izao diako izao amin'ny papa mihitsy aho za. Za rehefa mandeha tsokotsoka aty. Mba hanatitra amin'ny volany lava amin'ny papa ela aty marina. Tena ise mihitsy dia daviko ry fetra. Saika mbola an-tany olona mihitsy aza fa soa ihany fa nahita an'se. Aika natoraky ny kisendrasendra ka mifakahita ihany tsika. Manao ahoana an'ise? Ie, manao an'ise. Fa inona ny tadiavan'se anay? Fa misy iny? Tsy dia misy inona loatra fa... Ie, manao an'se. Fa inona ny tadiavan'se anay? Fa misy iny? Tsy dia misy inona loatra fa reko tamin'ny papa fa hoe mbola misy volanareo tsy voalohany no taty aminay ka anatitra an'izay na tondeko aty aminareo. Ay ve? Misaotra an'se ary. Nefa moa vola efa nafona iny ka miala tsiny afa tsy afaka handray azy tsony. Mamiangavy ry se. Raisy fa ny tsy fandraisany se azy dia midika fankalana e. Tsy fahavalony se ary fetra. Aoka mba ho toy ny mpirahalatsika rola. Tsy manana lahelo amin'ny se mihitsy izay ka. Saingy tsy handray any mihitsy ahy e. Miala tsiny. Tsy afaka ny handray mihitsy ary sandy a. Efa na iny ihany koa aza inoko fa mitovy hevitra amiko. Fanakanana tsy hanatitra n'ity volon-tena amin'ny reniny se sato hoe izany teny se izay. Sa azo ny se atao miona aminy. Efa minoa fa mitovy hevitra amiko koa izy. Inona nefa ny antony fetra? Satria efa maty ny tena tompony. Tsy ilay mifanaraka tamin'indray se. Tena malahelo mafy ara hitondra azy ity verina indray nge. Ka atao ahoana e? Izay fa nampahan-kevitra ahy. Eny ary fetra. Aleo ary ahy verina. Ohatray? Ary andeha akatra angasy? Ie, andeha akatra tokoa. Izany ny resako fiara eto. Andao hiaraka amiko ary. Nahoana ary seno ny tena miafahafa toy izao? Tsy hoe miafahafa fa efa vonona andeha amin'ny fitateram-bahoaka ka. Raha tena tsy mandray ho fahavalo kosa dia miakarary se. Andao hiaraka amiko. Sady mbola misy resaka tika atao amin'ny sekoa anie. Misaotra ry sandy. Lazao ary sandresaka tiany se atao amiko izany. Azao ary. Tsy salama moa papa aho ka mieritreritra hoe soa te-mbatsy tsara trodrano ary ny nazahoan'ny papa n'io taminareo. Tsy anjarako ny manao an'izany. Izy dada ngeno ny fampivatra ka tsy fantatro loatra ny amin'izay ry sandy. Dada nefa iny efa maty. Tsy tantaniana intsony. Marina izany nefa. Raha mba aminareo mianaka kosa ngamba no angatany tsodrano mety kosa izany. Tsy anaika zavy ianareo mianaka? Nahoana moa izay tsy anaiky e. Saingy amiko dia tsaratsara kokoa ny tsodrano asa amin'ny tena tompon'ny varotra azy. Na izany aza ry fetra. Za ngeno mangataka izany tsodrano izany satria za ihany nandova an'io fa tsy papa akory. Tsy maninona ary fa hoentiko any amin'ny eny ny fangatahany se. Misaotra se. Dia roviana mba hitako an'se. Mandrenesako ny valiny mantsy. Tena zava-dehibe amiko ny eny andrean'izany amin'ireny se. Rapitso aza tsy maninona. Hoay, eo atsany. Ay, vary indresaka koa tsika dia saika lasa lavitra indray. Marina tokoa izany. Aiza ho aiza? Ie, eto. Eto? Ay. Dia eto koa andrasana rapitso. Eny ary. Misaotra betsaka ry se. Tsy saorana ry se. Za aza no tokony saotra ny se. Efa mba nanana ahoana ianao izay ry papa? Mbola marary mafiala etsy ny lohako. Hay, efa mabetsaka iaina nefa ngiza efa nafodina sy ny dokotera amin'ny fitiany izay. Mahagaga raha mbola tsy misy fiovana mihitsy. Ka na dia ny fitatainana amin'ny nofo ratsy isan'andro ireny aza ve dia heverina sy efa ampilamina ny saiko e. Ahoana ary papa? Ahoana letsy? Eritreritra mba tonga tatsaiko ihany izy ity. Hevitra tonga ao an-tsaina momba n'inona e? Hoe nahoana raha
andao amidy ty trano ty. Inona hoe telazainy lahy? Amidy hoe ny trano? Eno a. Satria nahoana? Raha trano tsara tarehy tsy mitondra fahasalamana vetry papa tsy aleo amidy a. Ialahy very sandy adala. Aiza indray ialahy no ahita trano azo mora ohatry ty? Ka izay azo mora izay indrindra ingeny no tokony hivarotana azy e. Mety misy alahelin'olona mivarotra azy izy ty. No tsy misy tsotran-draha teo koa. Tsy amidiko letsy ny tranoko a. Avy alao iseho izay iseho. Aleo hiara-devina amiko ny tranoko. Raha sanatrika tonga tokoa nge zany zava-doza lazainao zany papa ka izany no sahirana sy hijaly e. Tsy izao ihany ve? Tsy izany hijaly. Ny trano ve moa tianao tokoa no zazanako. Okizay aloha letsy. Marary amafy ny lohaka. Lohaka aloha atory. Mahatory ary aloha ianao fa za koa mbola maka gazety kila tsy ndaratsaratsy. Marina ihany ny tenin'ny sandy nefa tsy ho tandriko ny hijery ny tranoko lasan'olon-kafo izany. Trano efa nandaniako ny rondohako ny nanavozana azy. Oka ho an'izany eritreritro izany. Aleo akipy ny maso dia matory aloha. Andray Marina, indray le lehilahy lehibe efa mandalo a. Olona variana mamaky gazety ka tsy tazako tsara ny endrany. Dia nalasanako amin'ny papa ny fijeriko azy teo a. Aleo aloha tazaniko tsara. Toa tsy misy olona kory ao amin'ny papa. Izy koa moa tia matory tsara. Fa ahoana ary izao e? Fahitako azy teo dia miondrika amin'ny fandehany, manao azafady tamin'ny tanana. Mahatahotra izany Marina. Fa inona ihany no lehilahy ty raha feno a? Mandana fa aza manatona e. Mandana e. Aza manatona ho e. Mandana mandeha lahy. Papa. Fa manino ianao e? Losy ty Marina. Inona re nataoko e? Andeha azy dokotera. Mandana la mandeha. Sahatsoko amin'ny telefona. Tsy eo reto masony fa tena mena dia mena ohatra ny vahinafo. Lasa lara feno. Izy koa tia mirongotra mitady amodika eto anatantrano. Aoka aloha iantsolona ato tanàna mihitsy hanampy aka. Aiza raha nahita. Rehefa loatra ianao izany vao tonga androany fetra. Fa naninona? Mbola andresaka tamin'ny sandy ary ny eny a. Sandy? Fa taiza nahitanao azy? Ary resaka inona? Angatsy aloha zary ny eny a. Fa ahoana? Zany tokoa tonga amin'ilay fitenenana hoe ny tsara atao ilay fihenam-bola fa ndratsy atao aloha za miantona. Fa inona no tiana ho lazaina ary fetra? Toa ohatrany aholakolaka ao izy izany a? Lasa adala nge hono ngara velo e. Zany hony. Lasa adala ahoana e? Zango lasa adala e. Zany. Fa inona hono na tonga azo lasa adala? Araka ny filazany sandy aroa dia hoe manofo mahita ny dada foana hono izy isaky ny restory kely. Razoko izany dia hoe nisehony ny avelondrainao izy ve? Mety izany ngamba. Nefa koa ny sandy dia mahita olona miditra ao an-trano. Nefa rehefa jerena tsara ao an-trano dia tsisy olona ao. Hafahafa e. Fa nanomboka oviana hono nisehony izany fetra? Raha araka ny filazany sandy ihany dia hoe efa ela hono. Tamin'ireny fotoana nandehana ny sandy taty ireny, ilay hoe lazangata-tsodrano ireny. Tamin'ireny ny siny izany. Indray anaka. Mampalahelo izany a. Manaova ny tsara ihany e. Aleo no mantsy enjehan'ny omby masika tsy izay enjehan'ny eritreritra. Ny eritrerina tokoa ngamba nefa betsaka dia tsy zaka antsony e. Anga miteraka fahitana fahafa ao aminy. Marina mihitsy ny tenao ry neny a. Dia nilaza koa izy fa raha manaiky ho ngara velo dia mety ho amidy indray ilay trano vidiany tamintsika iny. Inona? Zany? Marina hoe? Tsy mbola nahita ny tanànantsika taloha iny tokoa mantsy ianao ry neny a. Tsy mbola hitako ka. Inona moa no ataoko any? Ankarary fo?
Tsara ne izany tanàny izany roneny. Hafa ihany rehefa misy vola. Dia ahoana ny hevitra ao amin'izany ry Fetra? Ny hevitra ao amin'inona ozy ianao? Ny amin'izany trano tadiavy no amidy izany indray ka. Fa mbola tiany nga ny Verinany raha ohatra hoe amidiny tokoa. Tsy manina fa itsika raha tianao. Ka isotra izany indray. Nefa ve dia lerinao fa ho amidy moramora aminao izany tanàna tsara tarehy izany? Tsy fantatro izany fa miankina amin'izay fa efa mividsika ihany. Raha mifanaraka amin'izay ady varotra ve tsy efa anjarantsika izany? Miankina aminao ihany indray izany anako. Izay mahasoa ataon'Andriamanitra. Tena tiako loatra ilay trano roneny. Sady mba misy fahatsiarovana ny dada. Efa tsy matory tsony papa? Tsy hoe tsy natory fa tena tsy mahita tory mihitsy iletsy. Efa mba nanao ahoana aloha izay tsy fahasalamanao izay? Mino kosa fa mba efa tsy dia atahorana tsony gambe. Matoy ianao na rehefa ny dokotera matotro izao. Marina angam'izay efa roa vao tonga tato an-trano dia tsaroako oatra matahotra izany indray. Ohatran'ny hoe matahotra inona ry papa? Tsy fantatro letsy. Tsy fantatro fa dia matahotra fotsiny izao ahy. Mampanahy mahazo amin'ny papa izany ka? Inona ary no anton'izany? Fa misy zavatra fantatry laanga no mahatonga an'izany. Toa tsy miteny lava lasa saina fotsiny ry izany dia. Lasa tokoa ny saiko hoe nahoana moa raha ao alaina te an-trano Fetra mianaka mba iona aminao e? Mba mangatatsodrana amin'izy ireo tsika? Iona amiko ahoany? Sao dia hiteniteny foana ry lahy ty e? Tsy miteniteny foana ry papa. Amiko dia angatahana tsodrana amin'izy ireo no tena fanafody mety hahasitrana anao. Tsy mino an'izany ve ianao? Izany nanaovako an'lahy hoe miteniteny foana. Ny anadinoko ny endrika izy menakavy sy ny fisiny aza ny tena tadiavy ka ialahy indray no... Diso ianao ry papa. Fantatro tsara fa varotra tsy mba nisy tsodrana inge hoe nazahoana n'ity trano ity e. Ka soa mba ny hevitra ihany no mety e. Tsy te ahita an'ireny olona ireny intsony aly ity fa mangina lahy. Tiany lahy ve ny hahafaty ahy? Ny asalamananao raha tena tadiavy matoa amin'iteny an'izany. Fa aza lefa lavitra ny saina ry papa ka. Nahoana moa ho ialano angatatsodrano aminy ka? Volako angeny miala ny vidianako azy fa tsy nangataka nantrosy. Ko mba mivarotra sy mividy nge ry papa fa mety sodrano e. Adalan'ny olona mividy lamba ve ny manao hoe tsofo rantsara e. Nivaly ataon'ny mpivarotra indray dia hoe ro vita alohan'ny aina. Lamby izany fa tsy trano letsy. Ary mangana mandehany fa aleo mba hatory aloha. Lety koa aloha andeha fa tena tsy aledoika anao eto ka. Audio. Tsy misy olona angamba ary fa ohatran'ny manjiny. Ay Fetra, mandroso letsy a? Ie, saika mba hitsidika kely ny Rainsy ary sandy a. Efa ela ihany any eritreritra any Mangasy saingy izao vao misy fotoana. Misaotra ry Fetra. Nefa mbola matory izao ka tsy sahako tairina. Laza tsy mahita tory foana mantsy izy tato ato ka mana sao dia veriny indray ny aretina. Aza foazina tokoa ry aloha izy e. Zava-dehibe ao amin'ny marary mantsy ny torimaso. Marina izany e. Androany izy izao mba hitako hoe tena nahazo azy tory. Tsara mihitsy izany. Fa aleo ary aloha andeha. Any ariana indray amin'ny feriny. Eny arany e. Veloha Marsia. Indray izany laingako e. Tsy matory kory izy sao mampietsika ny aretina amin'ny fahitany amin'ny Fetra. Aleo aloha amin'ny papa sao dia misy zavatra tadiaviny ka. Efa fo papa. Iza lesy ny olona niresaka tamin'ny lato izany? Tsy i Fetra ry papa. Iza hoe sandy? Fetra. Fetra hoe inona indray no ataony aty? Sa anatitra fanafody amin'ny safiana? Aiza koa ry papa.
Tsy mihevitra nanao an'izany izy e. Fa saika manganao fotsiny hono izy. Iza nafatara ny famarary? Zako. Efa lazaiko anao angeny fa niriko angataka tsodraly tany amin'zareo e. Ka izay nandehanako tany. Saingy tsy tonga tany fa nifanena tena andalana izay sy fetra. Tena olona tsy misy dikany lahy. Izay olona toy ireny ve no andady ladiana sy hitarainana izay mahazo antsika ty? Zazadaly lahy. Mity loha ianao papa ka. Alamino ny saina efa so marary eo indray ianao e. Mangina lesy. Ary mandana mivoaka any fa masosotrana mijery an'lara. Eny ary fa lasa. Mampalahelo aty mahazo amin'ny papa atika. Inona re no ataoko e? Ohatray. Atao mivery mifetra. Fa ahoana ry se? Miverina kendray ary sandy a. Fa ahoana e? Miala tsiny amin'ny se aloha raha vao tery hitondra ny se hiataka kely atsy amin'ny efitratsy a. Tsy maninona ka. Fa misy inona ry se ry sandy? Asana efa nilazaiko tamin'ny sena tsy fa tena tsy te efa natrika aminareo mianaka mihitsy ne papa e. Fa inona ho ny antony? Asana menatra izy tamin'ny zavatra tsy nety nataony taminareo na ahoana fa zay fotsiny. Na nisy an'izany aza nery sandy tsy mitana lahelo aminareo zay. Fa ny ray ny se angamba tena nanana lahelo lehibe tamin'ny mihitsy ka. Tsy fantatro aloha ny amin'izay e. Fa izao ry se verena kely a. Eny tokoa fa misy inona? Saika adiniko fa raha misy fanapahakevitra-reo hivarotra ny trano dia mba ilazao ihany a. Aza matahotra se fa nareo no andreasy voalohany. Fa tsy re misy ve za ny fiohanam-badika ohatran'ny miantsoantso mafy izany e? Ohatrany eo ambadika ao mihitsy izany a. Tena ao tokoa. Andraso eto ary se aloha fa aza makao a. Mandeha anainga anary e. Efa niteny tamin'lahy hoe aza miditra aty amin'ny tranoko aty lesy raha feno. Io sandy ativiry lesy io. Ativiry ho fantanteraka fa mbola mitady hitsakako velona indray izy zany e. Lasena raha feno. Tsy efa maty ve lahy? Tsy efa maty ve io sandy a? Papa, hoaiza ianao? Mela! Tena mihetsika indray naretin'ny papa marina. Avela hoa! Oka aloha nampihany fitazona azy fetraka. Aza miditra aty ala raha feno. Fetra, fisy aloha aty e. Fa misy inona ry sandy a? Ampio aloha fetra. Ampio hitazana amin'ny papa mitady hitsambikina eo mbaravarakely ange izy e. Ila tsy vaky an-tagna. Papa. Io e. Maninona ary papa? Maty letsy ndraiky fetra. Drasa aloha. Tsy maty zany letsy io a. Mety orana fotsiny ngambany. Inona nefa natahorana e? Dia iza mampatahotra azy? Sa ialasin'ny ray lahy? Lazao letsy a. Lazao ry fetra. Mitony aloha sy hery sandy a. Matoka fa tsy manana lahelo aminareo a. Ary tsy mieritreritra ny nisy ratsy anareo zany. Fa inona ny anton'izao e? Vaingana toe ve lesa nahita lehilahy niditra tato an-trano e? Izy iny. Asa. Tsy za aloha zany e. Hono aletsy. Hono aletsy ry fetra. Inona ny tiany se antaniana? Efa maty marina ve lesy rainy lesa sa laiko zany? Fa ahoana e? Sa ve mody lazaiko hoe maty nefa tsy maty akory? Za mihitsy zao ny eritreretiko. Azony se atao mikarokaporofo. Sa tiany se ny ampisehoko ny ako dedese? Miala tsiny amin'se ary fetra fa somary mivadravadra fiteny loatra teo very ny saiko mieritreritra mahazo amin'ny papa marina e. Tsisy tsiny e. Tsapako mahazo an'se. Variana famaly eto fotsiny tsika fa tsy aloha fe entrany amin'ny hopitaly izy. Fa dia manahirana ny se aloha raha ohatra ka somary hoentiko miaraka azy se mba hanampy Zava-dehibe amiko manampy ny olona atrapahisahiranina ohatran'izao. Sotra mialoha ary. Toy izany ny any zava-niseho tany amin'ny trano Ravelo mianaka. Tena mampalahelo tokoa izany a. Dia aiza moa izy izao? Tsy maintsy nampidirana ny anjanamasina indray e. Andrekako. Sao dia mba tokony hamangazy izany tsika mianaka? Tsy azo atao mihitsy izany.
Ohatrany mamono azy ny fahitany antsika. Tena tokoa rena tonga n'izany rehetra izany. Ny zavatra nataony tamintsika tena tsy zaka ny sainy taory neny a. Aza manao ratsy ihany fa nenona no manendrika mandrakizay. Fa ty olona lazay ny fahitany. Mahalasa fisainana ka. Iza tokoa re? Mino fa ny avelon'ny dada niseho tamin'izany. Dia tena mino sy niangatra sy matotoa ve ianao fetra? Amin'ny ve dia langa foronina ohatran'ny angano daholo reny resahan'ny olona sy tantara amin'ny boky reny e. Na hoe tantara amin'ny radio momba ny matotoa. Fampitahorana fotsiny ve reny rehetra ireny? Tsy fantatro tsony re anaka. Na iza koa aza nge mba mitaitaina mieritreritra an'izany. Raha mba neny dia mba ahoana ny fihetseham-pony eny? Faly ve sa? Mangina ianao fetra? Ny velona sy ny maty ve afaka hifaneraserana hiara-petraka amin'ny velona tsony fa aza dia miteniteny foana re. Raha zany efa mahita azy aloha dia faly ahy. Afaka manontany azy hoe ianao very dada izany olona niditra tao an-trano raha feno mianaka izany. Aza mamazivazy ratsy toy izany ianao fetra. Vazivazoka amin'izany ry nefa. Ny koa efa sary tahotra ery. Hoay, ohatra misy fiara mijano ao tokotany izany a. Mijery tokoa hoe fiara nisy. Fiara sandy io ry neny a. Fiara sandy? Fa ninona ty? Asa, oka aloha hiditra izy dia ho fantatra eo izay atondihany. Tena sairana be vao nahita ny tranonareo. Fa ahoana ry sandy? Misy fa voahita davansi ananga? Koa anaka, mipetraha aloha e. Misera tompoko. Misy vaovao tokoa izy mianaka. Fa inona mampisinto anao e? Manahoana aloha indrainao e? Maty izy. Inona tsara hoe? Maty ahoana tokoa ry se a? Maty ho aho. Maty papa. Ary efa vita ny fandevenana. Mafy dia mafy ny aretina nahazo azy ka tsy naharitra ela akory ny fitsaboana dia lasa izy. Mampalahelo izany anaka. Dia ahoana izany izao ny dianao aty izao? Nisy resaka efa mifanaovana sy fetra mikasika ny trano ka izany izao ny atondihako aty. Mikasika ny trano ahoana moa izany fa tsy dia tsaro? Mikasika ny trano e. Tsy namerenako azy aminareo raha mifanaraka sika telo mianaka. Aza matahotra nareo fa mora tonina azahoana azy any ange no ivarotako azy aminareo e. Za ve moa manako lazaina amin'izany e? Fa io nareo mirahalahy mifanaraka amin'izany ka. Tena tampokamiko izao resaka izao ry sandy a. Oka aloha ary fampidinika izay sy neny. Tsy dia maika loatra koa ka. Araka ny teniko teo dia hoe resaka fanaovana sy fetra ho aho ilay izy e. Ka izay no nampatranisako anareo mialoha toy izao. Na hoenina tsy mivalana dia tsy maninona. Misaotra ry sandy a. Tena tsy nohadino se tokoa ny teniko a. Fa hono anaka. Fa nahoana namidy ny trano. Sady araka ny voalaza amin'ny fetra dia toa hoe efa vita tsara tarehy hono izy izao. Marina tokoa izany tompoko nefa noho ireny zava-misy ireny dia tsy afaka mitazona ilay trano intsony aho. Mampamofo alahelo sy fahatsiarovana ratsy mantsy ilay izy. Izay tokoa angako. Ambony ny fahasalamana. Ie. Raha misy hidiadavanareo ahy dia ao amin'ilay tranonay tamin'ny voalohany iny mipetraka. Orenao amin'ny fetra ihany izay fanapa-kevitra ry sandy a. Dia mahereza dia mirary fiononana lehibe ho anao anaka. Sotra-petsaka tompoko. Tena vita mahafinaritra tokoa ity tanàna ity e. Raha mbola teto ve tsika dia ho vitantsika toy izao izy ity fetra. Nahoana moa sy neny tsy vita ohatr'izao? Efa na dia mihoatra noho izao aza. Raha misy izao ny vola. Miankina vola ihany io e. Eny e, marina tsy azo idikevitra anie ny tena anake. Vita angaravelo tamin'izay fitiavana azy ny trano. Saingy tsy mba nataony tamin'ny mpanitretena fa tamin'ny frera ihany. Dia nindroa tamin'ny fahitana ny avelon-drainao ary ny afara tamin'ny fahafatesany mihitsy. Sanatria tsy manendrika azy sika fa izao angamba ny anjara efa voasoratra ho azy. Jeren'ingy. Fa misy indray fetra. Mba tazanao ve sandy mipetraka eo amin'ny seza lava eo amin'ny zaridainany io?
Efa elaela ihany nahitako azy teo ka. Tena malahelo azy io mihitsy ary neny. Tsy mba tazako firy mivoaka ny tanàna mihitsy izy hatramin'izay mifindrantsika taty izay. Mandefa fisainana eo an-jaridaina eo ny ahitako azy matetika. Olona tena mahatsiaro loatra indray ny angamba izy. Mafy anie nahazo azy e. Sady tsy mba manana piraita-po aminy koa. Efa na dia niavana aza tsy mba misy tonga ao aminy mihitsy. Tovolahy endry ny fahitako azy hatramin'izay e. Tsy mba fantatry ny indray ny angamba izany fahindriny izany ka taony ny ampianatra azy andeha amin'ny tsy fahamarinana ny nasehony azy hatra. Tsy fantatry ny fa tsy nanaraka ny toe-tsain'ny Garafelo izy. Fantatro tsara ka. Raha tiany dia mihevitra ny andray azo toy ny rahalahy piraita-po amiko izay tsy mba nanana akorinina. Tsara izany menaka. Tena hevitra mitory fahatsorana sy fihavanana tokoa izany fisainana izany ka tanterao e. Io izy famantasana antsika. Hay, iny avy manantona iny. Ebe tiana re mianaka e. Mba mipetraka eto malimalika eto re zay ry sandy a. Mety ka. Tazana ihany ianao saingy sahana ny tairina fa toatra ny variana dia variana eriko. Naka fialan-tsasatra kely dia mba nandamindamina ny tahotra any koa e. Ary sao dia misy azoko anampiana ny sery sandy. Raha ny asa fandaminana ny ao an-trano angamba ry fira dia tsy ho vita na dia andro maromaro aza. Okiry sera mahita azy ao, marina e. Rehefa hifandronina ve tsy ho vita izy e. Sao dia anahirana ny se aloha e. Hifanampiana re ny fiainana ry anakisany io. Fa hifetra ny eo olona miasy e. Tsy ho reraka amin'ny fanampiana avy izy raha ohatra ka manampy e. Tsy miasa ny herinandro ity fa mba miala sasatra kely koa e. Hay kosa. Okary rapitso e. Tsy maninana ena zao dia zao azy e. Tonga dia zao dia mikapoka tsika. Ny andro any aloha ka mba hiaraka mitafatafa kely aminareo mianaka eto no fotoanako e. Sa tsy mety izany? Marina kanjany ianao anaka. Izao sika vao mba tafaresaka hatramin'izay ny fondranay tety izay. Fa hono ary sandy? Ahoana ry se? Tsy sanatria hoe mamofo alahelo na fahatsirovana ny sia. 18.8. Inona ny tiany sy anontaniana? La zao fa tsy maninona e. Hatramin'izay natokavanay mianaka teto izay fe dia mbola nisy fotoana nahitany sy an'ilay lehilahy lasainy sy efa miditra ao an-trano. Nefa ilay hoe rehefa jerenao izany dia tsy hita fa manjavozavo iny. Tamin'ny andro nahatongavanareo voalohany izao no nahitako azy nefa tsy niditra tao an-trano. Teo an-tokotany teo fotsiny no nahitako azy. Izany anaka. Tena marina izany topo. Tazako tsara na dia misy an'io fefy kely io aza manasaraka ny tokotrantsika. Mahakela ve nahitany sy azy mipetraka teo sa? Indray miserana toy indray mipimasy ihany izay. Mino aho fa avelon'ny Garafelo mihitsy iny ry izy mianaka. Raha tena avelon'ny dada tokoa izany izany dia aza matahotra fa tsy haninona antsika izy mba mamaky fotsiny izy. Ianao ty ry fetra? Aiza nisy maty mamanga ny velona. Samy manana ny fandraisan'izany avelo sy angatra izany daholo angeny ny olona tsirairay ry izy mianaka e. Eny fa na dia sika telo mianaka reto aza dia mino aho fa samy manana ny hevitsika avy. Sa tsy marina izany? Marina daholo re izany. Aleo tsy atao mampahady hevitra izany ry izy mianaka. Na dia tsy lasa izay finosy momba an'izany azy sery izany dia ianao fa mitovy hevitsika. Ny any kosa hafa mihitsy tsy mino fisian'ny olona iray efa maty nefa misy eo amin'ny velona indray izy. Sa tsy izany ry neny? Ine ka marina anie izany lazainao izany e. Ka na izy izany olona lazainareo izany na iza dia tsy hanina antsika izy satria tsy nanao ratsy tsika. Toy izy hatrany ny famarinana ry izy mirahalahy. Toy izy mandrakariva ny fihavanana. Aza ty tena. Apo izay mitady vonjy aminao. Marina izany. Izay mba hafatra sy anatra kely azoko omenanareo mirahalahy. Izany a. Eny tompoko. Fitiavan-tena. Tantara ny soratan'ny Rahary. Mpilalao tantara. Raha marina no lalaoviny. Voangy. Raha feny kosa no. Fety. Raha velo no. Ralala. Isandina indray an'ny. Kristiany. Ary fetra no. Toky. Teo amin'ny lafiny teknika
aina raha sy nofarimanana.